Un, deux. Issa roatelo, issa. Un, deux. Un, deux. Issa roatelo, issa. Issa roatelo, issa. Un, deux. Un, deux. Issa roatelo, issa. Un, deux. Issa. Amin'ny anaran'i Jesosy no anomboantsika indray izao fotoandro izao amin'ity alahady mahafinaritra ity. Ho antsika izay manaraka any amin'ny tambajotra tserasera dia mitondra ny fialantsiny raha efa somary ny andry minitra vitsy ianao noho ny lafin'ny teknika dia misy fahatarana kely ny fanomboana fa raha manaraka ianao amin'izao fotoandro izao dia mitondra ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy ho anao ny fiangonana naiza naiza toerana misy ianao anarahanao mivantana izao fotoana izao mety eto Madagasikara, mety ho any ampitan-dranomasina ary mety tsy manaraka mivantana ihany koa ianao fa mety ao aorianan'izao fotoana izao fa eto izay dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao izay manaraka izao fotoam-bavaka izao izay irahanao amin'ny fiangonana Assemblée Chrétienne de Madagasikara eto Antananarivo izany. Mety misy ihany koa ary tsika ety amin'ny manodidina ny faritra misy ny fiangonana dia tiana ihany no manasa anao ety amin'ny Manjakaray de 87 fitan'ny Fokotany no misy ny efitrano fivavahana izay ataon'izao fiangonana izao isaky ny alahady maraina amin'ny 7 sasany ka dia manasa anao zay raha ety amin'ny manodidina ety ianao afaka manantona izao toerana izao ianao hiara hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra eto isika. Eto ihany koa dia manona fiadanana ho antsika fiangonana izay tonga eto amin'ity toerana ity androany hiara hanompon'ny Tompo eto isika. Amen. Somary etseo kely ny eo akaikinao hoe vonona venao hanompon'ny Tompo. Halleluja. Andao hifantoka tsika. Amen. Andao hifantoka tsika satria matoa ny ala tany atokantrano ny alana ny asa avy amin'ny toerana lavitra maro samihafa mety nandeha tongotra mety nandeha bus fa matoa tonga eto izao sianao dia noho ny amin'ny Tompo ireriany zany. Amen. Ka ao anatin'izao fotoana izao dia te hanentana sika ary te hizara fampahirezana foy satria tokoa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy zavatra mora foana. Raha nompon'ny Tompo etsika androany dia aoka tena azo amin'ny tsara ianao hoe ao amin'ny Tompo ianao
tena hoe isy fiandrasana ao anatinao raha nompony tompo etsika androany mety misy toe-javatra zay manahirana iainantsika any amin'ny fiainana andavanandro tokantrano misihatry ny asa na fahasalamana na fianakaviana mety misy amin'izy ireny tena hoe anisany hoe tsambatsika hoe manahirana mavesatra fa manana pokely hitondra fampaherezana foy ao anatin'ny fimanantsika sy fahavonantsika anompony tompo eto androany indray rehefa tena hoe ambony ny volume-ny zavatra atrehantsika na tena hoe miodina avisy havanana tsy mahita irika mahana olana dia indraindray tena manontany tena hoe mbola asitraka Andriamanitra ve izao mampahery ny mpanompon'Andriamanitra na mitaridalana amin'ny ten'Andriamanitra dia manontany tena nefa ianao rehefa tena miatrika hoe mbola fizahan-toetra ve izao mbola fanamboarana ve izao eny tokoa indraindray mety zavatra everitsika hoe tsisy hifandraisana sy resy laritsika hoe fanamboaran'ny tompo zavatra atrehantsika io kanefa aoka ianao iny marimarina fa tsy misy zavatra nataon'Andriamanitra hitranga kisendrasendra zany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao moa ve tsy izay nefa nilazainy ten'Andriamanitra fa manana hevitra hiavirako anareo aho Jesosy ohatrany midika zany hoe manana planina ninninona zavatra atrehanao dia zao misy planin'Andriamanitra io amen ninninona zavatra atrehantsika mampanonton'Andriamanitra atsika dia hevery fa misy planin'Andriamanitra io na dia ohatrany hoe mandona fiainana be zany azy hoe aiza Andriamanitra tsy hoe efa afaka mitenanao amin'izany fa ao anatin'ny miatrika zavatra tahaka izany zavatra resahako anao zany efa zao hoe ny foa dia efa nampaherezon'ny tompo amen ka izay ihany koa nampaherezako atsika androany atao hitsangana hivavaka Jesosy io eto ianao sy ny fanatrianao ninninona trianay tokoa Jesosy dia tonga eto izay amin'ny fonay vonona ny mbola ho amboarinao indray vonona ny mbola ho velominao indray vonona ny mbola ho atsanganao indray misy olona izay tena hoe miatrika zavatra mavesatra ao anatin'ny fiainana indraindray tena mamohy fo indraindray tena mihevitra fa tsy misy mijery tsy misy miaino tsy misy miraharaha fa aoka ho tsampany fa eo fony ianao tahaka an'izay nilazainao tamin'ny Petera tokoa fa raha mbola tsy naneno akory azy ianao koa dia teo anatrianao Petera dia nilaza sy nilokaloka izy fa hanaraka anao hanompo anao fa tao anatin'izany tsy fantatry Petera fa na eo aza ny fahavononana hanompo anao Andriamanitra na eo aza ny fahalalana soratra masina na eo aza ny faherezana mivavaka dia mety mbola ho bary ny zavatra andalovana mety ho mafy ny fikororoana fa ny zavatra mampahery sy mahafinaritra izay nambaranao tamin'ny Petera dia hoe za mivavaka ao anao mba tsy ho lefy ny finoanao za mivavaka ao anao efa fantatrao ny zavatra ho avy amin'ny fiainan'ny tsiraray avy efa fantatrao tompona dia ny mbola tsy renahy azy tsy fantatra ny ampitso ny revaveo fa ianao efa malala mialoha ka raha tonga eto izay androany tompo dia andray an'izany herinao zany indray afanay mbola mandroso afanay mbola mitombo na mbola ho mafy aza ny fikororoana Jesosy eto izay androany manaiky no hatanjahanao eto izay androany manaiky no hampaherezinao eto izay androany manaiky no hazavainao indray amin'ny alalan'ny mpanomponao izay hosoranao hitondra ny teninao mahery vaika eto amin'ity toeranyity indray Jesosy anamboatra fo anamboatra fiainana ampaherezony fiangonanao amin'izao vaninandro farany izao tompo mba hijery hiandrandra ny lanitra ninninona zavatra miseho amin'izao fiainana izao izany no entina hiderananao androany Jesosy izany fo izany no entina hanomponanao eto amin'ity toeranyity androany Jesosy sandrata eto amin'izao toerana izao aoka ho isy ny fanatrianao eto amin'ity toeranyity aoka handrekasika izay tonga eto androany aoka tsy ho tahaka n'izay nidirana teto ny voany eto androany aoka indray hery sy famovana avy amin'ny teninao ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy no hiderana ianao amin'ny anaranao Jesosy no andraisana ny teninao amin'ny anaranao Jesosy no anompona ay anao eto amin'ity toeranyity androany sotra tompo alleluia dia hidirana tokatsika ndao tsika aloha ety amboalohany dia efa hitehaka ho an'ny tompo sahady ho fankalazana azy androany Jesosy ora soli federal fanaticciata si ciana Jesosy ora soli federal tua amica saluti
Rasuli fideran fanatica angasichana Tesosio Rasuli fideran uanicha sarubidi Ifitaiana Isau tutu Luisa Fianchana Si famelana Azufitali Paurina Tesosio Rasuli fideran fanatica angasichana Tesosio Rasuli fideran uanicha Anaunitera Funachane Panzakaleibe Panzakanai Anaunitera Funachane Panzakaleibe Panzakanai Marakizai Fitaiana Isau tutu Luisa Fianchana Si famelana Azufitali Paurina Tesosio Rasuli fideran fanatica angasichana Tesosio Rasuli fideran tuanicha sarupidi Wanaunitera Funachane Panzakaleibe Panzakanai Mantakizai Fiandiana Wanaunitera Funinaichane Panzakaleibe Panzakanai Mantakizai Fiandiana Andre manchaye Kani fautana na nova nazi Asubini farse na mandaksaye Faifana adulurase Faratana Ulenchkase Andre manchaye Kaputikani fautana na nova nazi Asubini farse na mandaksaye Faifana adulurase Faratana Ulenchkase Andre manchaftiavana Izuluan tafkiarana Andre manchaftiavana Izuluan faneva izuluana Akala zaina nenareno Abun saurechista Ulentane malancha Tesos tu pulancha Akala zaina nenareno Abun saurechista Ulentane malancha Dotsi karateca Joan Hallelujah Socio te socio Andre manchamae Fana ifasana zatsina tazunazi Nitsangana uverna mandraksae Faifana atulumiaze Fanatana Andre manchaftiavana Izuluan tafkiarana Andre manchaftiavana Izuluan faneva izuluana Akala zaina nenarano Ambun saurechisa Urentane madancha Tesos tu pulancha Akala zaina nenarano Ambun saurechisa Urentane madancha Tesos tu pulancha Akala zaina nenarano Ambun saurechisa Urentane madancha Tesos tu pulancha
Ruana, Ira Fiderana, Ruana, Fideran, Fideran. Saudade San Juan. Ira Haleluya, Ira Haleluya, Ruana, Ira Haleluya, Ruana, Fideran, 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 Ruana.
kwantaka Tehulumba-umba Itiyaw Manulutena wanaw Itiyaw Rai Susana kaw Itiyaw Ifyay na kwantaka Tehulumba-umba Itiyaw Manulutena wanaw Itiyaw Rai Susana kaw Itiyaw Ifyay na kwantaka Tehulumba-umba Tehulumba-umba Tehulumba Tehulumba-umba Ulba vau izay tompotao aminao Tehulumba-umba Ulba vau izay tompotao aminao Misaotra anao Jesosy Alleluia Alleluia Misaotra anao Miankoky eo anatry anao zay Jesosy Bandina falebiazanao zay Jesosy Alleluia Miankoka iteranao tongotrao sai Jesosy anambara fitiavana tongotrao ndoventsika ihany zany androany sai Jesosy Miankoka Miankoka iteranao tongotrao sai Jesosy anambara fitiavana tongotrao sai Jesosy irawe masna 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 irawe masna 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 irawe masna 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 nizanaku Miankoka Miankoka iteranao tongotrao sai Jesosy anambara fitiavana tongotrao sai Jesosy masna 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 irawe masna 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 irawe masna 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 nizanaku irawe masna 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 masna
indrindra Adriana nari telo izay ira
Yanawiteranao, Yananu fianaku, Yanawiteranao, 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 Yananu fianaku. Dulce wanao ni tera laza funai Jesus. So
Alleluia. Samy maso toerana ary. Alléluia. Misaotra ny tompony amin'ny fanatrehany a. Misaotra ny tompony amin'ny izao fotoana izao a. Izay fantatro hoe raha tonga eto ianao dia manana etaeta ny tompo a. Manana etaeta lalina anatinao any tompo, mila ny famanginao androany a. Mila mikasika ao androany a. Zay tokoa ny antony atongavantsika eto alasiana vavy. Tsy tonga eto tsika satria tanteraka, fa tonga eto tsika satria mila ny tompo indray. Tonga eto tsika satria fantatsika fa tsy mety ny fiainantsika raha tsisy ny tompo a. Dia amela azy asany anatintsika indray tsika androany. Amela azy indray tena hiteny amintsika, anambara ny fony amintsika. Zay ny antony anankiray izay ahafahantsika miara-miangona eto amin'ity fotoana androany ity. Tsy tonga eto aho satria efa tanteraka ho aho. Satria raha tonga eto sika dia ndao tena anaiky ny fiasan'Andriamanitra indray androany. Ndao tena anaiky ny tompo indray a anao zavatra hiasany anatintsika any. Mety mbola betsaka ny zavatra mbola mila mboavy ny tompo, fa mila fo Andriamanitra androany izay vonona afaka hiasany. Mila fo Andriamanitra androany misokatra ny amin'izay ambaran'Andriamanitra, satria nahiteny Andriamanitra androany natao anatin'ireny fiderana ireny ary. Ka raha tsy vonona isika dia tsy zavatra afaka ataon'Andriamanitra. Ka zay tena anentanantsika foana galasiana bavy hoe rehefa hito amin'ny fanatrehana isika aoka tena ho sensible, hifantoka, amela ny zavatra rehetrarehetra ny ambadika any, fa tena amela ny tompo hiasa. Satria fantatro fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra miasa izy, Andriamanitra manasitrana izy, Andriamanitra manafatra izy, Andriamanitra afaka hitondra fitsaharana fiadanana ao anao izy, Andriamanitra afanao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao izy. Kanefa raha tonga eto izao sy anao, kanefa mbola ny saintsika mety mbola lavitra be anavelany any, dia minao hoe tsy zavatra afaka ataon'Andriamanitra. Fa raha andany fotoana antsika lasana bavy eto amin'ny fanatrehany dia ndao tena hifantoka tanteraka amin'ny zavatra, na zavatra teny kely fotsiny ary afaka ambaran'Andriamanitra amintsika androany. Amen. Amen. Te tany fanahintsika Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery ny mety etanao amin'ity fotoana androany ito hoe manahoana ianao androany, fa ny zava-dehibe dia tonga eto ianao eto amin'ny fanatrehany dia Andriamanitra manao ny ambiny rehefa avy eo. Miankina amin'ny etaetaponao, miankina amin'ny mety tena fanirinany anatinao any, misy fiandrasana ny tompo veny anatinao amin'ity fotoana androany ity. Amen. Ka tsy fotoana fotsiny hoe tonga eto satria tsy maintsy tonga eto amin'ity toerana ity, fa tonga eto tena manantena ny tompo a, miandro ny tompo a, satria mbola mila an'Andriamanitra hatrany a. Minao fa mila azy ianao androany. Amen. Amen. Minao fa miandry azy ianao androany. Ok, anao tahaka ny Paoly nilaza mihitsy hoe mbola tsy tanteraka, mbola tsy ampy ozy izy, fa mbola mila azy hatrany any amin'ny Filipianina toko 7 any. Galasana bavy sy etaeta ny anatinao any, mba tsy ho tahaka an'ilay kristianina iray izay mety tonga fotsiny ianao dia mivoaka fotsiny amin'izao, fa ndray zavatra ianao androany satria Andriamanitra no eto amin'ity toerana ity. Amen. Do tsika hiomana ny amin'ny ameo an'ny tompo indray, ao anatin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra izany a, ao anatin'ny ataoko hoe fahafahana omena Andriamanitra atsika koa zany a, ahafahantsika tsy hoe hanampy an'Andriamanitra fa hiara-hiasa amin'Andriamanitra, ampiasa ny mety fitahiana izay nomen'Andriamanitra atsika ho fitaovana ampandrosoana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Minao fa ao am-ponao tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Azay ny zavatra ngeda be anankiray, tsy ny abetsaky ny zavatra mety hometsika, fa ny fotsika manome azy, ny fotsika ho azy manome azy. Ary minao fa Andriamanitra efa nametraka atao am-pontsika
izay miteny amintsika ny fanamasin'Andriamanitra, mitarika antsika ny fanamasin'Andriamanitra ny amin'ny fanomezana, ny amin'ny zavatra izay omentsika azy. Tsy ho amin'ny asan'Andriamanitra ihany fa na ho an'ny lalahy sy anabavy koa azy. Ary tena tian'Andriamanitra hitombo amin'izany isika, hitombo amin'izany isan'andro. Tsy janona amin'ny mety hoe ohatran'izao ny fanomezako, fa mbola hitombo amin'izany. Ary angataka ny fanamba tena hiasa feno any anatintsika any, hitarika antsika ao anatin'izany. Amen. Galahy sy anabavy, natsoan'Andriamanitra ho an'izany isika tsiraray avy. Ka androany mbola misy fahafahana omen'Andriamanitra, ataoko hoe fahafahana omen'Andriamanitra anao zany ho atsika sy anao. Ka ndao anararoatra an'izany tsika galahy sy anabavy, iza moa sika reto no afaka hanome ho an'Andriamanitra. Fa nitahiny aho, tena hoe nitahin'Andriamanitra arak'izay mety kely eo am-pelantanako, fa mino hoe Andriamanitra, ny fanamasin'Andriamanitra hitarika anao ary hitarika anao amin'izany fanomezana ho azy zany amin'ity fotoan'androany ity. Dia ataontsika hitsangana dia hanome ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fahalalahana tanteraka. Raha mety tsy misy ianao, sisy hijeranao hoe tsy mipetraka ianao, fa raha tena tsisy ianao dia tena tsisy zany. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra, fa afaka manantona tsika amin'izao fotoana izao hanome ho an'ity. Dia tonga fotoana fa tsisy mandreny fon'Andriamanitra indray zao. Ataoko hoe ny fon'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tehiteny aminao indray amin'ity androandroany ity. Dia araka ny ambarako hoe sokafo ny fonao, aza vela hisy latsaka ny tenin'Andriamanitra androany, fa matoa ny tompo ampiasa ny mpanompo indray androany dia mino fa te hitany fananao izy. Dia zava-dehibe na afahany fotsika amin'ny sokatra androany. Mety manontsikotsanao ny tenin'Andriamanitra, mety miteny Andriamanitra ny zavatra mety mila intsinao, amboarinao eo amin'ny fiainanao, fa ozy aho hoe ndao raisiny zany androany dia tompo oka tena ny fahasoavanao hanampy ahy. Dia raisitsika raha latsory hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Alohantsika metraka ny tompo eo amin'ny fiandrianany hatrany alohan'ny hidirantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Misy an'le ireny hoe ho amasinina iny anaranao Andriamanitra tompo tsy toa, dia aoka ny tompo tena haka ny toerany marina androany. Amen. Halleluia. Tsy amin'ny fombafomba tokoa Jesosy azany tena antony amerenana an'izany hira an'izany hira zany ankehitriny, dia ny fantohana hitanteraka eo anatrehanao. Fa ny fotoana tahaka izao dia tsy fombafomba akory,
fa tena fanay mametaka anao marina ho tompo anana mihaja anao ary ny vahoaka anao dia anana tahotra anao. Halleluja. Masininay yanarana Masininay yanarana Masininay yanarana Ajamanitru Tumputitu Panon figurana social. Fava que já é pianoani tite social. Polangul não é tu lá Isai andei am fewa não de manso. Tupo que não ilança. Se ti não abana le pun favor canal. Te não le sabata rua lela tupo. Não capsara que tupo. Não camute social. Oka naitan funzionarea Lord. Jesus malalo. Oka now Jesus sandra. Mate kaskan fun bawo kanawe no. Rosana na fufatore kande manto. Afakaitira na wansia tamtia ruani ti. Hallelujah. Hallelujah. Metese no anzaka yetu andemanto. Skereta yara irawe. Oh, Masinina yanarana Masinina On applaudit au Seigneur aujourd'hui. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es bien dans le Seigneur aujourd'hui? Demande à ton voisin, est-ce que tu es bien dans le Seigneur aujourd'hui? Ce qui est plus important, c'est que nous sommes sur le chandelier de... Et comme la parole de Dieu nous dit, que nous ne soyons pas sous le...
ny fahazavana zay ananantsika la lumière que nous avons amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra à travers la parole de Dieu, mba tsy ho taka amin'ny miafina any ambany latabatra ne zany any ambany fandriana. que cela ne soit pas caché sous le lit. Amen. Amen. Fa mba ho hitataratra hoe intsika ava kristianina amin'izao vaninandro faran'izao. Mais qu'on nous voit vraiment comme des chrétiens en ces derniers temps. Aza indrindra raha lasiana bavy napetraky ny tompo ato anatin'ny foko androany a. Et c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, frères et sœurs, ce matin. Dia zao hoe move mandeha amin'ny famarinana marina ny kristianina. Est-ce que les chrétiens marchent vraiment dans la vérité? Tena mivavaka androany a. Je prie aujourd'hui, Na ho antsika zay manaraka ihany koa aza. et même pour vous qui nous suivez en ligne, Mba ahafahantsika tena ao anatin'ny maripànan'Andriamanitra, ny température-n'Andriamanitra. que nous soyons vraiment dans la température de Dieu. Amen. Amen. Ao anatin'ny fiainam-panahintsika, ny fifandraisantsika aminy. Dans notre communion, notre relation avec lui, notre vie Fa ny spirituelle. zavatra mampalahelo indrindra raha lasiana bavy a. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, Raha nanaradian'ny tompo ihany isika si nous avons, nous suivons le Seigneur, kanefa mialan-daharantsika rehefa atombotra ny fotoana, rehefa akaiky ny fotoana, mais quand le moment approche et nous disqualifions. nous disqualifions, Dia mahonena raha lasiana bavy. c'est triste, frères et Fa sœurs. zay mahatonga an'Andriamanitra tia ranime, tia amelona indray a ny anaitra ny ahoana moa zany milaza an'izany, anaitra antsika amin'ity androany ity. Et c'est pour cela que le Seigneur veut encore nous ranimer aujourd'hui. Amen. Amin'ny Amen. alalan'ny teniny. À travers sa parole. Satria tsy mety isika raha mangatsiatsika. Parce que, frères et sœurs, nous ne devons pas être tièdes. Amen. Amen. Fa mila mitazona foantsika an'ilay ahoana moa milaza an'izany, ilay standard ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Mais nous devons conserver notre standard Ilay de vie fenitra, avec le Seigneur. ilay fenitry ny fanarahantsika ny tompo. Notre standard quand nous suivons le Seigneur. Satria ny zavatra mampalahelo raha lasiana bavy a, Parce que ce qui est triste, frères et sœurs, dia maro ny olona ankehitriny a, nohatra ny hoe mivavaka fotsiny izy fa ny fony efa mangatsiaka. il y en a beaucoup en ces derniers temps qui prient, mais ils sont ni chauds, ni froids, ni bouillants, ils sont tièdes. Zay mahatonga anahy ato anatin'ny foko a, Et c'est pour cela que dans mon cœur, mbola tia hiresaka ny amin'izay fitombon'ny kristianina zay aho. j'aimerais encore parler de la croissance des chrétiens. Satria ny kristianina ankehitriny indraindray tsy ampy fitombona. Parce que les chrétiens actuellement manquent de croissance. Mianina fotsiny izy hoe za manompo an'ny tompo a, za tonga isaky ny alahady a. Ils prétendent dire qu'ils servent le Seigneur et qu'ils viennent tous les dimanches. Zay ny zavatra ohatrany hoe hitako tazana ao amin'ny ara-panahy ankehitriny a. Et c'est ce que je vois en esprit actuellement. Tsy ny rehetra nefa isaorana ny tompo. Mais on remercie le Seigneur, ce n'est pas le cas de tout le monde. Fa ny ankamaroany kosa nefa Mais la majorité, dia tsy miaina an'izay fitombona marina ao amin'Andriamanitra izay. la majorité ne vivent pas réellement cette croissance en Dieu. Zay mahatonga hoe inona ny banga, inona ny tsy ampy ao anatin'izay fitombony zay. Et c'est pour cela que je me demande qu'est-ce qui manque dans cette croissance. Dia ny zavatra napetraka ny tompo tao anatin'ny foko a, Et ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, betsaka ny aspect, betsaka ny lafiny afaka lazaina, il y a plusieurs aspects que nous pouvons en parler. fa hitako hoe ny anisan'ny zavatra ngeza be sady lahara-pahamehana indrindra Mais l'une des raisons et ce qui est prioritaire, dia zao hoe tsy ampy fandehanana amin'ny fahamarinana ny kristianina. c'est que les chrétiens manquent de la marche dans la vérité. Tsy ampy ny kristianina mihaino tenin'Andriamanitra izy a, Les chrétiens écoutent la parole de Dieu, fa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra izy. mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mivavaka mba na izay teny zay fotsiny ary dia efa amofony saintsika ao amin'ny ara-panahy. Je prie pour que, ne serait-ce que cette parole puisse vraiment nous réveiller en esprit. Amen. Amen. Mihaino tenin'Andriamanitra isika, Nous écoutons la parole de Dieu, fa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra. mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Satria inona no antony? Et c'est quoi la raison? Inona ny ahafahana milaza an'izany? Et pourquoi nous pouvons dire cela?
tsy mandeha amin'ny famarinana ny kristianina Parce que les chrétiens ne marchent pas dans la vérité. tsy mandeha mifanaraka amin'ny famarinana ny tenin'andriamanitra ny kristianina Les chrétiens ne marchent pas conformément à la vérité. satria raha mandeha mifanaraka amin'ny famarinana ny tenin'andriamanitra ny kristianina Parce que si les chrétiens marchent conformément à la vérité de la parole de dia Dieu, mahita vokatra isika nous verrons les fruits. mahita fitombonitsika Nous verrons des croissances. amen Amen. fa zay ny tenen'ny mpanoratra ny hébreu amin'ny hébreu a Mais c'est ce que l'auteur des Hébreux dit dans le livre des Hébreux. ozy izy hoe nareo izy dia lasa lalo-dalovana ny sofinareo amin'ny hébreu toko fadimy andininy faraiky ambin'ny folo vous êtes devenus lents à comprendre ozy izy Comme la parole de Dieu dit, vous êtes devenus lents à comprendre. lalo-dalovana ny sofinareo Vous êtes devenus lents à comprendre. lasa miadana niny mifandraisanareo ny tenin'andriamanitra La manière dont vous entendez la parole devient lente. vakitsika mihitsy hébreu toko fadimy andininy faraiky ambin'ny folo Allons lire dans Hébreux, chapitre 5, andininy faraiky ambin'ny folo verset 11. ny amin'izany a dia manana teny maro izay sady sarotra ambara satria maniny lalo-dalovana ny sofinareo Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. lasa mety tsy matakatra nareo Et peut-être que vous ne comprenez pas. eo ihany nareo tonga eo ihany mahita ny rahalasy anabavy maro a Oui, vous venez toujours ici, vous voyez les frères et les sœurs, fa tsy mahita vokatra eo anoloana mais on ne voit pas les fruits en toi. ary tsy miresaka ny eto fa miresaka ny amin'ny satria misy manaraka isika miresaka ny amin'ny kristianina ankapobeny amin'izao vaninandro farany zao zany Et je parle à propos des chrétiens en général en ces derniers temps. amen Amen. satria maro ny kristianina nefa tonga amin'ny sehatra ito rahalasy anabavy a Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à ce stade, frères et sœurs. ny andininy faharoambin'ny folo hoe fa na dia tokony efa mpampianatra azy ianareo noho ny fahelan'ny andro a noho ny hoe mpampianatra manahoana moa zany amina ambaratonga ara-pananty ny resahana Au verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, cela signifie que spirituellement qui devraient déjà être à un autre niveau, une autre dimension. raha ny tena tokony ho izy tokony efa niaina zavatra ianareo tamin'ny tenin'andriamanitra Normalement, vous devrez déjà vivre des choses par rapport à la parole de Dieu. niaina zavatra iny nisy tenin'andriamanitra tonga Voilà, il y a la parole de Dieu qui arrive. nisy fijaliana tao nisy fanampy tao Il y a eu des défis, il y a eu de la souffrance. dia nitombonareo dia hita ny vokany tao anatin'le izy Et vous avez grandi et on voit les fruits noho ny dedans. fahelan'ny andro Pardon? noho ny fahelan'ny andro hatramin'izay hatrizay raha ny nandrenesanareo ny amin'ny tenin'andriamanitra Depuis que vous avez entendu la parole de Dieu, dia depuis tokony toujours, efa mpampianatra ianareo vous devriez être des maîtres. tokony efa afaka nampahery ny hafa ianareo Vous devrez encourager les autres aussi. fa satria tsy manana ininona isika fa pokaty Mais comme nous n'avons rien, nous sommes vides. dia tsy afaka manolotra ininona isika dia ozy izy hoe inona no antony satria mbola mila izay ampianatra anareo a ny abidim-pianaran'ny tenin'andriamanitra indray a ary efa toy izy ary a efa toy izay tokony homendronony ianareo fa tsy vetikany Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. satria maninona misy antongeza be tenen'ny mpanoratra ny hébreu ato Et pourquoi? Il y a une raison principale que l'auteur du livre des Hébreux nous dit. satria lasa lalo-dalovana ny sofinareo Parce que vous êtes lents à comprendre. azay ny tian'andriamanitra tena tsindriana mafy amintsika raha lasy anabavy Et c'est ce que Dieu veut appuyer en nous, frères et sœurs. tokony ho isan'ny kristianina efa mahery ara-panahy isika ankehitriny Nous devons être des chrétiens, des maîtres. fa nahoantsika ankehitriny raha lasy anabavy a no mbola mialatsiny fa zavatra apetraky ny tompo ao anatin'ny foko le izy fa lazaiko mahitsitsy kokoa Mais je m'excuse, si une chose que Dieu met dans mon cœur, alors j'aimerais le dire de façon directe. fa ny kristianina ankehitriny a dia kristianina fiainana maha-kristianina ankehitriny dia fiainana maha-kristianina ivelany superficielle La vie chrétienne en ces derniers temps est une vie chrétienne superficielle. tonga ny kristianina
Les chrétiens arrivent, raha jereny ivelany a ohatrany hoe tena manompo an'Andriamanitra. si on regarde de l'extérieur, c'est comme s'ils servent le Seigneur Rehefa anatin'ny fiderana sy ny fiankofana oatra reny a pendant la louange et l'adoration, ohatrany hoe mafy ara-panahy daholo isika, matanjaka ara-panahy daholo a comme si nous sommes tous forts en esprit. fa eny amin'ny andavanandrom-piainana eny a rehefa misedra ny fanampintsika tsararay avy isika Mais dans notre vie quotidienne, lorsque nous faisons face à des défis dans nos vies, tsy hita mihitsy, tsy hita taratra mihitsy ilay maha-kristianina atsika. on ne voit pas du tout le fait que nous soyons des chrétiens. Azay ny tiany tompo somary apotra amintsika androany. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, nous Tsy exposer. ho fanamelohana akory a Ce n'est pas une condamnation ou un jugement, fa kosa fa atsika tonga saina dia manetry tena dia mibebaka eo anatrehan'ny tompo a dia manohy indray ny azakazaka. mais pour que nous soyons conscients et que nous nous repentons et qu'on continue notre course. Ny hain'ny toritenin'ny rahalamika tany a France tamin'ny herinandro lasa teo iny a J'ai écouté le message du frère Mickey en France la semaine dernière. dia hozy izy hoe maro amin'ny kristianina hozy izy miaina mauvaise souffrance na fijaliana tsy izy. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la mauvaise souffrance. Inona le fijaliana tsy izy iainan'ny kristianina? Et c'est quoi cette mauvaise souffrance que les chrétiens sont en train de vivre? Miaina fijaliana izy a vokatry ny inona? Vokatry ny tsy fankatoavany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ils vivent une mauvaise souffrance à cause du manque d'obéissance à la parole de Dieu. Tokony hamela heloka izao isika Nous devons pardonner raha zay ny taken'ny tompo amintsika si c'est ce que le Seigneur nous demande, fa tsy vitantsika le izy mais on n'y arrive pas. dia miaina fijaliana tsy izy isika. Alors, nous vivons une mauvaise souffrance. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika amin'ny boky Matthieu milaza an'izay hoe raha misy olona ozy izy mandre ny tenin'Andriamanitra hafa ny mandre ka mahalala izany. Et comme ce qui est écrit dans Matthieu, Oui, Matthieu. dans Matthieu, que ceux qui entendent la parole est une chose. Hitanareo a hafa ny mandre a dia hafa ny mahalala. Vous savez- ce qui la comprend ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay mahazo an'izany. Vous voyez, écouter, c'en est une chose, mais ce qui la comprend, c'est une autre chose. Mandre a dia mahalala ozy izy. Zay moa ny vidika teny gasy mahalala. Entendre et connaître, Zava-dehibe zany. et c'est Fa très important. kristianina eo amin'ilay sehatry ny mahare fotsiny. Mais il y a des chrétiens qui sont juste au stade d'entendre la parole de Dieu, Fa tsy mahalala. Manino izy ny tsy mahalala? mais ils ne connaissent pas. Pourquoi ils ne connaissent pas? Hita ny vokatra e, tsisy vokatra raha lasana ba. On voit les fruits, il n'y a aucun fruit, frères et sœurs. Tonga eto isika dia araka ny teny lazain'ny bokin'ny Hébreu hoe amin'ny abidi-pianarana fotsiny no sehatra misy atsika. Mbola fahanandronoana isika. Nous venons ici et comme et c'est écrit dans les Hébreux, nous sommes venus avec les principes élémentaires avec le besoin avoir besoin de lait. Fa zava-dehibe ny mahatakatra ny tenin'Andriamanitra. Mais c'est très important de comprendre la parole. Dikany hoe mahatakatra ny tenin'Andriamanitra Comprendre la parole de Dieu signifie que dia tonga anatin'ny fankatoavana isika. c'est que nous arrivons à l'obéissance. Amen. Amen. Fanampy zany makatò zany a fa tsy hoe miaino dia makatò ohatrany hoe tsy enjery fotsiny ny fahaizantsika an'izany. L'obéissance est un défi, hein, réellement c'est un défi. Ce n'est pas une récitation, voilà, Hoe miaino dia makatò on entend et on obéit. fa eo amin'ny fankatoavana fanamby io. Mais dans l'obéissance, il y a un défi. Dis à ton voisin, Fanamby hoe ny fankatoavana. l'obéissance est un défi. Amen. Fa raha tsy zany raha lasa anabavy a dia tahaka ny fiainan'ny korintianina ny fiainantsika raha vao tsy ao anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika. Autrement, frères et sœurs, nos vies seront comme les Corinthiens si nous manquons d'obéissance à la parole de Dieu. Nisy fotoana nandinika lalina ny korintianina ray manontolo a Il y a eu un moment, j'ai médité sur Corinthiens. dia azo ny sokajiana zavatra anankitelo ny ota sy ny amara nofo azy ireo. Et on peut donner 3 catégories à leur iniquité, leur péché. Voalohany aloha ny aina ota tao amin'ny tenany manokana izy. Premièrement, ils ont vécu l'iniquité, le péché en eux.
tao ny avinavina izy ireo L'orgueil, leur orgueil. tao ihany koa voalaza amin'ny paoly amin'ny korintianina ao tsy hitako tsara ilay andinina ozy izy hoe nyaina nananatra ihany koa paoly an'izy ireo makasikana fahalotona resaka fijangajangana Et Paul aussi leur a averti par rapport aux débauches. ditanareo rehefa miaina otany amin'ny tena ohatr'izay isika Vous voyez, lorsque nous vivons des iniquités telles qui est écrit, fa sika nefa eo anivon'ny fiangonana mais nous sommes au niveau de l'Église. dia tafita ao anatin'ny fiangonana niny mikorontana izay antsika amin'ny alalan'ny otantsika manokana Cela signifie que le désordre entre à l'Église à travers ce que nous portons. dia izay mihitsy ny zavatra nitranga niteraka fisarahana teo anivon'ny korintianina teo amin'ny fiangonana Et cela a engendré une séparation au sein de l'Église. satria Au Corinthe. miaina ota le olona miaina tsy fakataovana ny tenin'andriamanitra ivelan'ny fiangonana Parce que les Corinthiens ont vécu, ils vivaient dans l'iniquité, dans le péché, le manque d'obéissance dia rehefa en dehors de l'Église. mahazo vana zany a dia entin'izy ireo amin'ny fiangonana zany rehefa eo a Et lorsque cela prend le dessus, ils emmènent ça au sein de l'Église. dia mifahatelo farany a lasa miaina tahaka an'izao tontolo zao izy ireo Et troisièmement, ils vivent comme le monde. mba fantatrareo tao amin'ny korinto nahitana an'izany trango zany hoe manana adiny samy kristiana dia zao tontolo zao no mitsara ny tantaran'izy ireo On a vu ça dans l'Église à Corinthe. Il y a un différend entre deux chrétiens et ils cherchent la solution auprès du monde. dia me fotsiny zao tontolo zao hoe tsy alona ihany tsy manana ny tompo Et le monde est en train de se moquer. Vaut mieux ne pas avoir le Seigneur. ota zay tsy teny amin'izao tontolo zao akory a Et les péchés, les iniquités qu'on ne voit même pas dans le monde, kanefa hita eo anivon'ny tontolon'ny fiangonana mais on voit au sein de l'Église. ary ny faran'ny kristiana dia lasa miaina tahaka n'inona miaina tahaka mihoatra aza no nian'izao tontolo zao Et la finalité des chrétiens, ils vivent pire que le monde. nanomboka tamin'inona nefa nanomboka tamin'ny tsy fakatoavany tenany manokana aloha Et cela à partir du manque d'obéissance. azay mahatonga hitanareo a ny tompo raha tsikaritrareo fa tia hitondra lamina tsikelikely izy eo anivon'ny fiangonana Et je ne sais pas si vous voyez, mais le Seigneur veut ramener de l'ordre au sein de l'Église. fa raha ny fihinanana ronono ara-panahy ny tsy mampanina Parce que si on boit du lait spirituel, dia inona moa ny olana il inona n'y ny a aucun olana problème. fa ny olana dia zao hoe ny finanan'ny olona ronono am-panahy a Mais le souci, c'est que les gens tsy besoin de fitombony lait. tsy fitombony a leur manque de croissance, dia mahatonga azy ireo a ho ara-nofo rehefa avy eo cela les conduit à vivre dans la chair. azay ny zava-doza raha lasiana bavy Et c'est le plus dangereux, frères et sœurs. rehefa manomboka mandoty ny anankiray Lorsque on eo souille anivon'ny fiangonana l'autre au sein de l'Église, dia mahita an'iny ihany koa ny hafa satria ronono am-panahy daholo tsisy fitombona tsisy fakataovana tenandrema dia voasarika ianona koa raha ohatran'izao et l'autre voit la même chose. Et comme nous sommes tous dans du lait spirituel, et donc dia rehefa ohatr'izany a dia lasa ara-nofo ny fiangonana et à ce moment-là, l'Église devient charnelle. dia lasa miariary ny ota Alors le péché est exposé. ary ny zava-doza lasa tiany olona ny ota tsy te hiala amin'ny ota izy amariny ny otany Et le plus dangereux, c'est que les gens se plaisent dans le péché et ils justifient leur péché. tsy tian'izy ireo avotsitra ny otany Ils ne veulent pas relâcher leur péché ou iniquité. tsy tian'izy ireo avotsitra ny avinaviny Ils ne veulent pas relâcher leur orgueil. za ohatr'izao mihitsy ahy Non, je suis comme ça, je suis comme cela. tsy afaka miditra eo amin'ny faritra mena misy anao mihitsy Je ne peux pas entrer dans la ligne rouge où tu es. Antaniny Franchir la akaikinao. ligne rouge. Ianao ve hoe sarotsarotra ty fanontaniany ty a ianao ve hoe azo idirana amin'ny faritra mena anao hoe Demande à ton voisin, et c'est une question un peu complexe. Est-ce que on peut franchir ta ligne rouge? ny zavatra ny teneny rahalamika izay tena nakasika mihitsy Il y a un point que le frère Mickey m'a vraiment dit et m'a touché. ozy izy hoe raha olona tena atao hoe zanak'Andriamanitra marina ianao a Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tokony afaka miteny anao a anatin'ny famarinana je peux te parler dans la vérité exacte. amen afaka mita anatin'ny faritra mena anao a Je peux franchir ta ligne rouge. fa mety mafy aminao ny zavatra lazaiko a
peut-être que ce que je vais te dire est dur, fa raha ekenao zany amin'ny fanetretena mais si tu acceptes cela dans l'humilité, dia hitombo ianao anatin'izany. et tu vas grandir dedans. Fa firifiry a ny tsy afa-panadinana amin'izany sery zany raha lasiana vavy. Mais il y en a combien qui ratent l'examen dans cela, frères et sœurs, qui ratent le test. Fondresahana fotsiny hoe eo amin'ny tanjona be ny volondry le misy mitsingaka kely ohatra ho azy zany. Et quand on parle, on fait très attention. Léa, il y a quelque chose qui ne va pas sur tes cheveux. Efa tohana be a Et là, je suis déjà blessée. raha lasiana vavy mila Frères et sœurs, tonga anatin'ny fitomboana izy. frères et Amen. sœurs, nous devons arriver dans la croissance spirituelle. Nous devons grandir. Le afaka miteny azy afaka miteny alea kanto mitovy amintsika rehetra ihany raha lasiana vavy satria amin'izany ny tombon'ny fiangonana. Léa peut me parler et je peux parler à Léa et à Kant et tout le monde. C'est à cela que l'Église peut grandir. Satria inona ny tanjona ao anatin'ny tsirairay Parce que c'est quoi l'objectif en chacun de nous? dia ny afahana hoe raha miresaka amiko le dia fantatra hoe ho anna fanorenana. Raha miresaka amin'ny le fantatra hoe fantatry le hoe fanorenana. Que si je parle à Léa ou que Léa me parle, je sais que c'est pour la construction. Amen. Amen. Ary aoka isika raha lasiana vavy hitomba ao anatin'izany. Et frères et sœurs, allons grandir dans cela. Fa misy raha lasiana vavy ny olona Mes frères et sœurs, il y a des gens izay indraindray rehefa tonga ara-nofo loatra ny fiangonana lorsque l'Église devient très charnelle. satria mandray ny ohatra any amin'reto korintiana reto foana Parce que je prends toujours l'exemple des Corinthiens. dia tena simba ny fiangonana. L'Église est détruite. Fa tsy hoe tsisy fanampy ny fiangonana akory a Ce n'est pas comme si l'Église n'a pas de défi. fa misy fanampy ny fiangonana fa hita hoe miara mifampitantana mifampisakambina dia miara mandroso. L'Église a un défi, mais on voit que chacun se tient dans les bras et on avance ensemble. Fa za tena tsapako hoe mila mifampitantana ohatr' zany tsika amin'izao azakazaka faran'izao. Mais moi, je ressens que nous devons vraiment nous tenir dans la main en ces derniers temps et avancer ensemble. Amen. Amen. Fa tsy hoe za makany am-piangonana dia efa ampy ahy zany e. Mais c'est pas comme si, oui, je viens à l'église et cela me suffit. Na iza faly amiko na iza tsy faly amiko a tonga aho a dia ampy ahy za tsy azo hidirana amin'ny faritra mena misy ahy. Peu importe qui sont contents avec moi ou qui ne sont pas contents et qu'on ne peut pas franchir ma ligne rouge. Teneny eo akaikinao vonina ny androso ve isika hoe. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à grandir, à avancer, à progresser? Raha lasiana vavy ny olona tsy afaka resahana zany a. Frères et sœurs, on ne peut pas parler aux gens, Ny olona tsy afaka resahana les gens à qui on ne peut pas parler. dia zao hoe olona tandidomidozany fiainana eo anoloanao. C'est une personne qui est dans une position en danger dans leur vie, plus devant. Raha tsisy miteny mihitsy hoe mety ve zao ataonao zao. S'il y a personne qui me dit, est-ce que c'est bien ce que je fais, ce que tu fais? Ka tsy mahalala ninina fa za sy ny fiainako ihany netiko mandeha amin'izay daniny saiko a. Et qu'on ne connaît rien et je contrôle ma vie comme bon me semble. Dia tandidomidozany ny fiainako. Alors ma fille est dans une position de danger. Fa mila ny rahalahy sy anabavy izy. Mais nous avons besoin des frères et des Satria ny sœurs. rahalahy sy anabavintsika ianao ahafahantsika mifanorona rahalahy sy anabavy. Parce que c'est grâce à nos frères et sœurs que nous pouvons nous... Mba fantatrareo hoe ny ambarany ny hareny Jakoba namoaka an'ity teny ity. Ozy izy hoe ny firaisan'ny rahalahy sy anabavy dia tahaka n'inona tahaka ny lalàna lehibe, lalàna faratapony, la loi royale ozy izy. C'est Jacques ou Jacob? C'est Jacques qui a dit que la communion fraternelle est comme une loi royale. Ndao ny vakitsika zany hoe Jakoba toko faharoa ny andininy fahavalo. Allons lire dans Jacques chapitre 2 verset 8. Teto moa izy ao ambonimbony ao miresaka ny ina moa zany fanaovana tsintsinina ny sasany ihany mpanan-karena ihany ozy izy no arosonarosiny sisa sy ny sisa nisy favoritisme, nisy fanavakavahana atao zany a. Plus haut, il parle des distinctions et des favoritismes. Fa ozy izy hoe kanefa raha makatolay didy ambony indrindra ianareo, didy loi royale ny filazany anio. Si vous accomplissez la loi royale, araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
fanamby io raha lasiana vavy a C'est un défi, frères et sœurs, hoe tiany namako a tiany raha lasiana vaviko tahaka ny tenako a que j'aime mon prochain, j'aime mes frères et mes sœurs comme moi-même. dia manao ny tsara ianao izy izy Vous faites bien selon ce qui est écrit. tiavany namanao tahaka ny tenanao Tu aimeras ton prochain comme toi-même. noho izany a mialohany atongavantsika eo anivon'ny fiangonana Et donc, avant que nous arrivons à l'église, mialohany anaovantsika ny zavatra hafa rehetra avant que nous faisons toutes choses, movy anatin'ny fankatoavana an'io a satria io hoe didy ambony indrindra io zany hoe mialohan'ny zavatra rehetra aloha io amen est-ce que j'obéis à cette loi royale? Parce que si c'est une loi royale, c'est le plus suprême. Enfin, zany hoe mialohany anaovantsika fanatra mialohany iderahantsika ny tompo mialohany anaovantsika ny zavatra satria io ny didy iny ambony indrindra amen donc, avant que nous louons le Seigneur, que nous faisons nos offrandes, c'est le plus grand commandement. move tiany raha lasiana-bavy koa Est-ce que j'aime mes frères et mes sœurs, mes amen prochains? raha lasiana-bavy tsika ireo ny hiara-hiakatra any an-danitra e Frères et sœurs, nous irons ensemble là-haut, au ciel. tsy afaka hoe za manana ny fiainako miala manana ny fiainany Je ne peux pas que, oui, moi j'ai ma fille et Mial, elle a sa fille. tsy afaka miresaka mialy a Je ne peux pas parler à Mial. fa tiako ny namako amen Mais j'aime mon prochain tahaka ny tenako comme moi-même. ary ny fitiavana io madiso hevitra ny olona Et c'est là où les gens se trompent par rapport à l'amour. io fitiavana io a tsy fitiavana ara-pihetsepo akory Cet amour n'est pas un amour émotionnel. satria mantsy ny fitiavana ara-pihetsepo a dia ohatra zao hoe sao de testry mialo ohatra ho azy zany testry mialy a dia no fitiavako azy a dia aleoko mahita azy tsy tesitra dia tsy miteny azy aho Mais l'amour émotionnel, c'est comme si je fais attention, est-ce que Mial sera blessée? Je ne veux pas qu'elle soit blessée, alors je vais la laisser comme ça, je ne vais pas lui parler pour... fa tsy fitiavana zany C'est pas de l'amour. fa io fitiavana io a efa hitako hoe misy antsana ho an'loha mialy a Mais l'amour, je vois qu'il y a un ravin devant Mial dia tsy maintsy miteny amin'ny miala satria tiako izy et je dois lui parler parce que je l'aime. amen Amen. ary ohatrany raha lasiana-bavy a ny hitako hoe lafiny a ndraindray tsy tombon'ny kristianina ndraindray Et c'est un aspect, frères et sœurs, que je vois, auquel les chrétiens ne grandissent pas. ny tsiraray avy samy miazona ny fiaina za sy ny momba kely rehetra dia zay ihany a reo zavatra kely ananako reo ny andrasako ny tompo Chacun préserve leur vie dans leur petit confort et j'attends le Seigneur dans mon petit confort. fa raha lasiana-bavy Mes frères et sœurs, mila vakitsika zany rindrina izany nous devons casser ce mur. ka rehefa hiaraka hideran'ny tompo isika Donc si nous allons louer le Seigneur ensemble, hideran'ny tompo isika nous allons louer le Seigneur, dia zao hoe hisy zava-manitra ho ren'ny tompo amen il y aura un bon parfum que Dieu satria va sentir. tanterantsika ny lalàna faratapony indrindra Parce que nous avons accompli la loi royale. base io raha lasiana-bavy C'est la base, frères et sœurs. fototra io raha lasiana-bavy C'est le fondement. zay mahatonga ny ten'andriamanitra milaza hoe C'est pour ça que ianao ve la hanao parole de fanatitra hozy izy ianao ve hanao fanatitra Si tu vas donner ton offrande, nefa ianao manana ny rahalahinao ianao sy ny rahalahinao misy zavatra tsy milamina tsara ao mais entre ton frère et toi, il y a un différent. apetrao aloha fanatra ao dia ndana mihavana amin'ny rahalahinao Pose ton offrande et va te réconcilier avec ton satria frère. zany ny lalàna ambony indrindra Parce que c'est la loi royale. amen fa maro ny kristiany eo amin'io fototra io a dia efa hodian'izy ireo faniny zany Mais il y en a beaucoup de chrétiens qui ne considèrent pas ce fondement même. fa za hitendry za ohatr'izao za ohatr'izao Moi, je vais jouer aux instruments, je vais faire ceci, je vais continuer à faire cela. ary a anatin'ny dingan'ny fitombona takiany tompo amintsika zany Mais c'est dans les étapes de croissance que Dieu nous demande. amen Amen. tsika ny fiangonan'ny tompo ane raha lasiana-bavy Nous sommes l'église du Seigneur, frères et sœurs. azonareo a-tsaina ve hoe raha lamony soro teto ny teny hoe
nantsona isika ivoaka zany ny famaritana ny amin'ny atao hoe fiangonana ivoaka amin'iny ivoaka aveny amin'izao tontolo zao dia naangon'ny tompo a taty amin'ny fiangonana. Le frère Mansour nous a parlé du fait que nous sommes appelés à sortir du monde. Donc, nous sommes appelés à sortir du monde pour être dans l'église. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra eo anivon'izany fiangonana zany. Dieu nous a tout donné au sein de l'église. Ny fahafahana. La liberté. Tena tsy misy toerana tsara koatra ny nametrahan'ny tompo atsika. Il n'y a aucun autre endroit idéal à part là où le Seigneur nous place. Manokatra antsika hatrany ny tompo. Le Seigneur ouvre notre intelligence. Ndao vakitsika ndray ny Petera faharoa toko voalohany. Allons lire dans 2 Pierre chapitre 1er. Teny andininy fahatelo. Au verset 3. Reto andiny tsoratra masina efa fantatsika tsy haiko firy taontsika zay nanompon'ny tompo. Alors, ce sont des passages que nous connaissons très bien. Je ne sais pas pendant combien d'années nous avons servi le Seigneur. Fa rehefa velarin'ny tompo amintsika ohatr'izao le izy. Mais lorsque le Seigneur nous parle de cela ouvertement comme aujourd'hui, dia tokony ho taitra ny fotsika hoe tompo raha niainan'ireo tamin'izany vaninandro zany. Notre cœur doit être interpellé parce que si à cette époque dans l'église primitive, raha fantatsika zany raha nahalalany zany isika tamin'izay, si nous avons connu cela depuis toujours, mihoatra ny ankehitriny tokony hiainantsika an'izany. nous devons la vivre beaucoup plus actuellement. Ahoana ozy izy Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Efa nomeny herin'Andriamanitra ao atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso atsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ary zany nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga pray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa hafa nandositra ny fahalotona zay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Regardez à cette parole de Dieu. Est-ce que l'Église et les chrétiens en ce jour vivent et réellement cela? Est-ce que les chrétiens sont participants de la nature divine? Parce que s'ils ont fui la corruption qui existe dans le monde, aujourd'hui, ils doivent être des participants de la nature divine. Mais si nous lisons, oui, nous sommes participants de la nature divine, allons voir au verset 5. Koa noho izany dia manaova ara zay zoto-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoana zay anananareo dia maneho fatanjahan-tsaina ary amin'ny fatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahonoana-po na fahaizanareo mifetena zany ary amin'ny fahonoana-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ny fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Fa raha hanananareo zany zavatra zany sady hanananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo, tsy havokatra ny amin'inona ny amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas cacher cela, frères et sœurs. Que oui, je suis participant de la nature divine, alors j'ai ce fruit, je produis ce fruit. Mais on peut voir la vertu, on peut voir l'amitié fraternelle, on peut voir tous ces fruits écrits.
tsy mitombo dia io toy any andiny fasivy io a Mais si Lui nous, ne tatazana grandissons, amitsika. si nous ne croissons pas, nous ne grandissons pas, alors on verra ce qui est écrit au verset 9. fa izay tsy manana anjazavatra zany zany hoe tsy azo iodivirana zany a tsisy hoe azonao amboamboarina fa zay tsy manana anjanjavatra any kosa dia tojambaka tsy mahita lavitra izy Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. sady nanadino a nanadiovana azy tamin'ny fahotany voalohany izy ary amin'izany a dia mahazo tokokoa rahalahy mitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo a fa raha manao izany zavatra zany ianareo a dia tsy ho tafotoana akory mandrakizay andiny faraka ambin'ny folo farany fa toy izany no hanomezana malalaka anareo a ny fidirana any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tombontsika sy mpamonjy atsika. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Rehefa mahita an'io andininy lazay mipetera amin'ny fiangonana io aho a Et lorsque je vois ce passage adressé à l'église par Pierre, dia mahita hoe tokony hisy fitombony eo amin'ny fiangonana. je vois qu'il devrait y avoir une croissance au sein de l'église. Amen. Amen. Tokony hisy fitombony tsy fahalavorariana tsy fahataterahana Il devrait y avoir une croissance, ce n'est pas de la perfection, fa na inona ireo tononireo na faharetana na inona lazaina eo na fahonona-po ny fitiavana andralasy zavatra hitombontsika ane zany rahalasy anabava e. mais tout ce qu'il dit, tous ces fruits qui sont écrits, c'est pour notre croissance, frères et sœurs. Ary ozy izy petera eo tsy tokony zavatra tsy ho vitsy zany Et Pierre a dit, cela ne devrait pas être impossible. fa ozy izy hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Amen. Cela nous a été Verset 3. au verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Amen. Amen. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika zany ahafahantsika mitombo. Alléluia. Sa divine puissance nous a été donnée afin que nous puissions grandir. Zay mazava-dehibe tsy ao amin'ny ronono intsony isika fa ao amin'ny vetikanina. Et c'est le plus important, nous ne sommes plus dans le lait, mais dans de la nourriture solide. Mety anatina mety misy fifandonana tsy ndraindray mety misy fifankazahoana ndraindray a Et peut-être qu'il y a des confrontations, parfois il y a des fa confrontations. rehefa mandroso hatrany a Mais quand je progresse et j'avance dia davantage, miara misaotra ny tompo ilay olona anankiroa samy mitondra ny azo fijaliany. et les deux Alléluia. personnes qui se sont chargées de leur croix remercient le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Satria mahita hoe mandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Parce qu'on voit que l'église de Dieu progresse, avance. Jerenareo fanamafisan'ny Jaona azy ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy 20. Et dans Jean 1er, combien Épître de Jean 1 Jean, toko voalohany toko 5 azavady andininy 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Miresaka amin'ny fiangonana ihany Jaona eto. Ici, Jean parle toujours de l'église. Ary fantatsika fa tonga zanak'Andriamanitra fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazava-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Io ilay marina io dia ozy izy hoe mba ho fantatsika ilay Andriamanitra marina, manompo Andriamanitra marina ny fiangonana. Ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany a, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Frères et sœurs, fiangonana dia manompo Andriamanitra marina. Alléluia. l'église sert un Dieu véritable. Allons applaudir au Seigneur. Zay mbola tsy makivy sy maketraka ankehitriny a. C'est pour cela que nous ne sommes pas encore découragés aujourd'hui Mijery ny fiangonan'ny tompo rehetra manerina an'izao tontolo izao a. de voir toutes les églises du Seigneur dans le monde entier. Mety L'église du Seigneur. mbola ao anatin'ny nofiny sasany a. Il y en a certains qui sont encore dans la chair. Fa mahazo tombony isika Mais nous avons le privilège satria anisan'ny anazavan'ny tompo an'izany teny zany tsika ankehitriny. parce que le Seigneur nous éclaire cette parole à nous aujourd'hui.
tsy mampetrapetraka atsika zany raha lasianabavy Cela ne nous conduit pas à nous asseoir et être stériles. raha lasianabavy ny tompo ane te anjo atsika Frères et sœurs, le Seigneur veut nous appeler. firifiry amintsika eto manana ny antso ny tompo Il y en a combien parmi nous ici qui nous avons l'appel de Dieu en fa nous, aleotsika mijanona eo ao anatin'ny tsy fahombiazana ao anatin'ny stérilité atsika mais on préfère rester dans notre stérilité. ny amin'ny fotoanako tsy afoko an'ny tompo tena misy fotoana avy amin'ny any tena tsy afaka amin'izany a Moi, je ne peux pas relâcher mon temps pour le Seigneur. Est-ce que tu as du temps? Non, je ne serai pas disponible pour le azontsika Seigneur. ny fiainatsika On garde notre vie, fa raha mba fantatsika ny fanambarana zay nambarany jaona tamin'ny fiangonana te mais si nous connaissons la révélation que Jean a dit à l'église, ozy izy mba fantatrareo ve fa andriamanitra marina no tompontsika halleloia est-ce que vous savez que nous servons le Dieu véritable? amen Amen. dia ho fantatsika hanana fahazava-tsaina isika mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i jesosy kristy zanany Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. amen noho izany tsika raha lasianabavy a ao anatin'izay teny fofo izay a Alors, frères et sœurs, dans ces quelques passages, tokony tonga anatin'ny fiainontsika ankehitriny a fa tokony tonga anatin'ny fankatoavana amin'izay tsika ao arina nous ne devons pas rester au stade du fait qu'on écoute, mais on devrait obéir, miaina an'ilay fahamarinana inona moa ilay fahamarinana hoe mandeha amin'ny fahamarinana vivre la vérité, et marcher dans la vérité. ozy izy ny tenin' jesosy hoe ny fanamasina ozy izy mitarika anareo amin'ny marina rehetra Et Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. i davida ihany koa dia laza hoe mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy Et David lui-même aussi a dit, il vous conduira dans la vérité en son nom. mitarika n'iny ny fahamarinana dia iny ny filazantsara raha lasianabavy De conduire à la vérité, à l'évangile, frères et sœurs. fankatoavana an'izay filazantsara zay L'obéissance à cet évangile. amen Amen. fankatoavana amin'ny filazantsara fa raha tonga anatin'ny fankatoavantsika dia misy vokatra ao Parce que si nous arrivons à l'obéissance, il y aura des fruits. no vakitsika ny jaona fahatelo hoe momba ny gaio a Allons lire ton 3 ohatra Jean ngeza be mihitsy par rapport tena à Gaius. Et c'est un grand exemple. jaona fahatelo a 3 Jean ny andinin'ny fahatelo ny tonga dia nakasika voalohany au verset 3. tokora ihany a jaona fahatelo a dia ny andinin'ny fahatelo fa faly indrindra aho a fonnisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao alleloia dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi, andin'ny de la faefatra manière dont tu marches dans la vérité. tsy manana fifaliana mihoatra noho izao jaona dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. ry malala manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona amin'ireo rahalahy reo na dia vahiny azy izy a izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana dia hosoa no ataonao a raha mamoaka azy a raha mamoaka azy koa arak'izay miendrika atao noho ny amin'Andriamanitra ianao Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour tes frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. fa satria reo olona ny Iran reo a dia ozy izy hoe no ny anarana ny angana izy ireo ka tsy naka na inona na inona tamin'ny jentilisa izy a ko aoka isika dia tokony handray tsara izay toy izany a mba ho mpiara-miasa amin'ny fahamarinana amen Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. fankatoavan'ny gaio ny filazantsara L'obéissance de Gaius à l'évangile. dia ozy izy ianao hoe resaka fanohanana zany hoe tsy fanambo zany afaka ny olona rehetra afaka manohana daholo satria nisy missionnaire teto mantsy andeha Et tu te dis peut-être que le fait de pourvoir, mais ce n'est pas un fruit, tout le monde peut pourvoir.
Parce qu'il y a il y a eu des missionnaires en ce temps-là. fa ny constat na ny zavatra tsikaritry jauna tamin'ny Gaio a dia ohatsy izy hoe tena olo marina ianao. Mais ce que Jean a constaté à Gaius, c'est que c'est un frère fidèle. Olona pakatony filazantsara ianao. Halleluia. Et tu as fidèlement à l'évangile. Raha lasianabavy mitompo a tsy miteny aho hoe ny olombelona fa mitady olona ny tompo ankehitriny ao anivon'ny fiangonana hoe iza ny olona tena matoky a mandeha amin'ny famarinana. Frères et sœurs, le Seigneur cherche des personnes au sein de l'Église qui marchent fidèlement et dans la vérité. Ao anatin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Halleluia. Alléluia. Zany ny olona tadiavin'ny tompo amin'izao vaninandro farany zao. Et ce sont les personnes que le Seigneur cherche en ces derniers temps. Mbola verika ny tompo ane raha lasianabavy na eto amin'ny fiangonantsika eto fotsiny Je azy. répète encore, frères et sœurs, même au sein de notre Église, le Seigneur, Firifiriny ny olona tiany tompo hatsangana eto. il y en a combien parmi nous que le Seigneur veut relever? Fa firy amintsika no manaiky. Mais il y en a combien parmi nous qui acceptent cela? Firifiriny ny olona eto anivon'ny fiangonana no hita tena matoky sy mandeha amin'ny famarinana marina. Il y en a combien qu'on voit et qui marchent fidèlement dans la fidélité. Tsy resaka Fidèle. fahataterahana ilay izy akory. Je ne parle pas de perfection, Fa hita ny fakatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra. mais on voit cette obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Diotrefa tsy nanaika. Et Diotrephe n'a pas accepté. Andininy fasivy nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho mba nitady olona matoky zany John. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho nefa Diotrefa fa iny izy Diotrefa izy maninona ny toerana zay te lohany dia tsy mba nandray anay izy nefa izy te lohany. Et j'écris quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Zay teo voalohany Il aime à être le premier, fa tsy mahafony aina. mais il n'arrive pas à se donner, à donner ça. hita tazana eto ny fony Diotrefa ary io raha lasianabavy hita ao amin'ny ara-panahy ohatry zany. On voit ici le cœur de Diotrephe et on le voit en esprit. Nanoratra nandefa taratasy aho izy Jona momba an'ireto rahalahy reto. Jean a écrit et envoyé des lettres par rapport à Satria par mba rapport à nahatoky ses hoe frères. Diotrefa zany ny andefasana fa izy te lohany dia tsy mba nandray anay izy. Mais il a envoyé à Diotrephe, mais ils ne nous ont pas reçus. Koa amin'izany dia tonga aho koa amin'izany raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony fa mibedibedy foana manaratsy izy ary tsy afa-po amin'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray an'ireo rahalahy reo ary izay te handray azy dia rarany ary roany miala amin'ny fiangonana mihitsy azy. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Hitanareo izy Petera hoe raha vao tsisy an'reto vokatry ny toe-panaraka an'Andriamanitra reto ianareo tsy amin'ny fakatoavana ny ten'Andriamanitra dia jamba ianareo sady tsy mahita lavitra. Vous voyez quand Pierre a dit, s'il n'y a pas ces fruits, vous êtes aveugles et vous ne voyez pas loin. Tsy mahita lavitra. Diotrefa tsy mahita lavitra. Vous ne voyez pas loin et Diotrephe ne voit pas loin. Ry malala aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara. Zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra fa zay manao ny ratsy kosa dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, tsy mba nahita an'Andriamanitra. Bien-aimé, n'imite pas le mal mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Mitady olona Andriamanitra raha lasianabavy hakatoa azy. Amen. Frères et sœurs, Dieu cherche des personnes qui l'obéissent. Manomboka any amin'ny fiainantsika manokana. Et cela commence par notre vie personnelle. Dia hita ny vokatra eo amin'ny fiainam-panambadiantsika raha manambady eo amin'ny tanora hita hoe tanora tena misengage marina ao anatin'ny fakatoavana ny ten'Andriamanitra tia hisaraka amin'ny ratsy. Et on voit les fruits au sein du couple, si vous êtes marié, au sein des jeunes. On voit s'il y a vraiment des jeunes qui sont engagés et à tout le monde. Amen. Amen. Hita ny fakatoavantsika. On voit notre obéissance. Fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Notre obéissance à la parole de Dieu. Amaranako azy Et pour terminer, misy nandinika ao ny
resaka lalàna ny famafazana fanoharana moa zany ny amin'ny teny zay nafafy a. Alors, j'ai médité sur le parabole du semeur. Dia samy laza azy a na ny Matthieu a na ny Marka na ny John Et c'est écrit na ny Luc azafady a. dans Matthieu, Marc et Luc. Dia hitako hoe misy fahasamihafana kely any arakaraka ny nandraisan'izy ireo azy a sy ny zavatra tianyreto rahalahy apôstôly reto apita. Et je vois quand même certaines différences par rapport à ce que ces apôtres ont vécu et l'ont reçu. Ndao nefa vakitsika Marka toko faefatra. Allons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Tsika marana anazy a. Et pour terminer, pour que nous puissions marana terminer. tsika azy a dia amaky an'reto andininy vitsivitsy reto isika. Et nous allons lire quelques passages, ces passages. Mitovy avokoa le izy a fa misy zavatra tsongain'ny mpanoratra tsindren'izy ireo mafimafy kokoa any amin'ny sasatsasany a. Alors, c'est pareil, mais il y a des points que les auteurs distinguent dans chaque passage. Dia jerenareo a Marka toko faefatra ny andininy fahatelo. Marc chapitre 4, verset 3. Marka no vakitsika ray manontolo a fa ny Luka sy ny Matthieu a vakitsika lay misongadina no vakitsika satria nanaitra ny foko le izy moa. Nous allons lire entièrement dans Marc, mais dans les autres livres, nous allons juste lire. Fitantaran'ny Marka anazy a ny fandrenesan'ny Marka ny Jesosy a rehefa nilaza dia nanindry kokoa izy any any amin'ny fiainona. La manière dont Marc le dit, c'est qu'il met l'accent sur le fait d'écouter. Dia hozy izy hoe manao antso mafy sady Marka rehefa nilaza Jesosy an'ity fanoharany ity hoe miaino indro nivoaka ny mpamafy a mba hamafy. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Amen. Amen. Zany hoe eo dia efa misarika ny sain'ny olona sahady a ny tompo Jesosy a hoe aiza ho aiza tsika ao anatin'ny fankatoavantsika ny ten'Andriamanitra satria ilaza fanoharana izy. Et là, Jésus. Dingantsika ny andininy faharoapolo eo amin'ny andininy faharoapolo sika. Marka toko faefatra ny andininy faharoapolo. Alors nous allons directement lire au verset 20. Areto ilay vonafafy a teny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny a ka mandray azy a rasy lo vakitsika eo ambombony kely. Andininy fadimy ambin'ny folo. Au verset 15. Areto a lay teo amoron-dalana dia izay amafazana ny teny fa rehefa nandre izy a dia avy niaraka tamin'izany Satana ka manaisitra ny teny a izay nafafy tao aminy. Andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary tahaka izany koa ireo nafafy a teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy a dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny niafaliana nefa tsy nanapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana koa rehefa afaka izany a ka tonga ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny dia tafitohana miaraka amin'izany izy. Ary misy hafa koa ilay voafafy a teny amin'ny tsilo dia ireo no lay nandreny teny a fa ny fiahinan'izao fiainan'izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Andininy faharoapolo farany. Ary ireto a ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny a ka mandray azy dia mamoy ny sasany avy 30 eny ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 100 eny. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Misy karazana tany teto a zay namafazana ny tenin'Andriamanitra. Il y a plusieurs terres où la parole de Dieu a été semée. Fa ny tany fahatelo ny tsara indrindra. Mais la bonne terre, c'est la troisième. Hozy izy hoe nisy ireo nafafy teny amoron-dalana. Ny fahaefatra azavady a
ny tsara. La bonne terre est la quatrième. Et on a qui ont été semés dans des endroits pierreux. Nisy ny teny amin'ny vatolampy a, Il y en a qui ont été Silasila semés zany. au long du chemin et dans des endroits pierreux. dia nisy ozy izy ny teny amin'ny tsilo a, Et il y en a qui ont été semés parmi les épines. ary nisy ny teny amin'ny tany tsara. Et la semence dans la bonne terre. dia ohatra zany raha lasa anabavy ny fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra ankehitriny ka tsy tombony izy ireo. Et c'est à cela, frères et sœurs, que les gens reçoivent la parole de Dieu où ils ne croissent pas, ils ne grandissent pas. Ary ny zavatra tena manaitra Et ce eo qui amin'ny m'a vraiment interpellé, raha tena tany tsara marina ny amafazana ny teny, raha vonina marina ny olona tena iaino ny tenin'Andriamanitra sy mankatoa an'izany a, si la semence tombe sur la bonne terre et que les gens sont prêts à obéir à cette parole, dia misy vokatra ao ny sasany ozy izy a mbola avy 3 eny, ny sasany avy 10 eny, ny sasany avy 100 eny. il y a des fruits. Et lorsqu'ils reçoivent, il y a des 30, il y a des 60 et des 100 pour un, donc qui multiplient. Raha lasa anabavy raha anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika tokony misy vokatra eo. Amen. Frères et sœurs, si nous obéissons à la parole de Dieu, on doit voir les fruits. Azay mahatonga marika milaza hoe manao antso mafy miailo ianareo izy izy. Et c'est pour cela que Marc le dit, écoutez. Amen. Amen. Ny amin'izay filazan'i Jesosy, nire marika tamin'ny alalan'i Jesosy zay tsy lazain'ny Lioka sy ny Mattio a, fa nare marika avy amin'i Jesosy hoe miaino ianareo ny amin'izay a ilazako an'ity fanoharana ity. Et Marc l'a entendu de la part de Jésus, que les autres apôtres n'ont pas écrit, n'ont pas entendu, mais il a entendu cela. Amen. Écoutez. Dia jerenareo ny filazan'ny Lioka 7:5. Eo amin'io a mitovy ihany tsina le fanoharana. Donc nous allons lire dans Luc. Luc combien? Lioka 7:5. Luc chapitre 8, verset 5. Dia izao no lazainy azy. Nivoaka ny mpamafy a, amafy ny voa ary ranamafy izy, ny sasany dia voavavy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lany ny voromanidina. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Vakiko ny Lioka satria tsy nambaran'ny Marka teo le izy. Je lis dans Luc parce que Marc ne l'a pas dit. Lioka dia manampy hoe rehefa voafafy teny amoron-dalana le izy dia naniny voahitsakitsaka. Luc a rajouté, lorsque la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds. Zany hoe naniny tsy nirarahin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Cela signifie que les gens n'ont pas considéré la parole de Dieu. Ohatrany hoe ignoreny izy ireo, ohatrany hoe tonga eto fotsiny a dia rehefa vita izay a dia toizaka ihany ny fiainako. Comme s'ils ignoraient la parole de Dieu. En l'entendant, ils poursuivent leur vie. Matthieu, Marka, Lioka samy milaza ny fanoharana io daholo. Matthieu, Marc et Luc parlent de cette parabole. Fa nijerevako hoe inona ny zavatra mba asongadiny tsiraray avy anatin'le izy dia hita hoe tena nisy nahasamihafa azy. Mais j'ai regardé qu'est-ce qui est distinct par rapport à ce qu'ils ont dit. Et on voit des distinctions. Satria misy atsipiriany a zay tsy ambaran'ny Marka fa ambaran'ny Lioka, misy tsy ambaran'ny Marka sy Lioka fa ambaran'izy Matthieu. Mais il y a des détails que Marc et Luc n'ont pas dit, mais Matthieu l'a dit. Ohatran'izany ty hoe hitsakisahan'ny olona tsy nirarahin'ny olona ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga. Par exemple, le fait que la parole de Dieu était foulée aux pieds. Dia jerenareo ihany koa ny zavatra mbola nisingan'ny Lioka tao anatin'ilay izy eo amin'ny 9:1. Ary ny sasany indray a dia voafafy teo ambonin'ny vatolampy dia misy zavatra pihiny ihany ao, ary raha vao naniry izy a dia nalazo satria naniny tsy nisy mandomando. Et une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Nambaran'ny Matthieu sy ny Marka an'io a dia ozy izy tsy namaka fotsiny, fa Lioka kosa dia manisy singany manokana hoe satria naniny tsy nisy mandomando. Alors Luc fait un distinct parce qu'il n'y avait point d'humidité par rapport à ce que les autres apôtres ont dit. Raha lasianabavy Frères et sœurs, indraindray a parfois, tsy ampy an'io mandomando io. parfois il y a un manque de cette humidité. Il manque de cette humidité. Nafafy ny teny resy lahatra ihany ny olona. La parole a été semée, les gens sont convaincus et persuadés. Fa tsy namaka le teny. Pardon? Tsy namaka le teny, tsy enraciné. Mais ils ne sont pas enracinés. Oui.
satria naniny tsy vitany satria naniny izy ny tsy namaky tsy voakolokolo le teny tao anatintsika. Ils ne sont pas enseignés parce que la parole qui est tombée, qui a été semée, n'a pas été considérée. Zany rehetrarehetra zany raha lasa anabavy dia tiako anairana ny saintsika hoe mare tenin'Andriamanitra foana isika. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous interpeller. On entend toujours la parole de Dieu, Fa mila diniantsika ireo ary tokony hitondra raha izay ny afaka milaza azy hoe tokony hitondra tahotra ao anatintsika aza. mais ces paroles devraient vraiment ramener une crainte en nous. Ka tokony hiconsidere marintsika ny melanja isika hoe tany manao ahoana ohatra hoe ambary zao teny zao no mahavoafafy an'izany teny zany ankehitriny. Mais nous avons besoin de considérer les paroles qu'on nous partage ici sont tombées sur quelle terre. Dia jerenareo ny ao amin'ny Matthieu toko 7:20. Et allons lire dans Matthieu chapitre 13. Resaka an'io fanoaran'io ihany izy a Matthieu toko 7:20 andiny 7:20. Au verset 23, il parle toujours de cette parabole du Tia indray semeur. mba singan'ny Matthieu indray izy ity a. Et ici, Matthieu met l'emphase sur un autre point. Hozy izy hoe falaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny a ka mahalala. Amen. Mandreny teny a ka micomprendre an'izany. Tonga saina dia maninona makatoa azy. Amen. Dia izy no mamovokatra ny sasany 100 eny a, ny sasany 90 eny a, ary ny sasany 30 eny. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Izay renareo ny Matthieu sy ny Marka mifanohatra. Ny Marka natombony tany amin'ny 30 a, 80 ary 100 a. Ny Matthieu ndray tonga dia natombony amin'iny 100 aloha. Et pour Matthieu et Marc, il y a une opposition, parce qu'ici, Matthieu commence par le nombre de 100, et pour Marc, c'est l'inverse. Satria maninona? Satria manindry Matthieu hoe raha mahalala isika, raha mandre isika ka mahalala makatoa azy dia mamoy 100 eny aloha isika. Amen. Parce que Matthieu appuie sur le fait que si nous entendons la parole et que nous la porterons, il porte du fruit. Tokony hisy vokatra be eo amin'ny fiainantsika raha lasa anabavy. Il devrait avoir du fruit Misy dans nos vies, zavatra- beaucoup de fruits dans misy nos vies. zavatra tokony tonga dia hioaratsika. Il y a des choses que nous devons vivre. Hioaratsika tsy ara-bola ny resahana eo a. Que nous devons dépasser. Ce n'est pas par rapport à l'argent, Fa resaka fitombontsika ao amin'ny fanahy vokatra iny ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. mais c'est notre Amen. croissance en esprit à cause du fait que nous entendons la parole de Dieu. Fa mahita hoe raha lasa anabavy tsy mamoy isika. Misy mpivady miady a Mes frères et sœurs, nous ne produisons pas des fruits. Il y a un couple kristianina il y a un couple chrétien qui sont dans le conflit tsy ny refampiresaka 20 volana. et qui ne se communiquent pas pendant 8 mois. Fa raha tena manana ny vokatry ny fanahy marina isika, Mais si nous avons vraiment les fruits de l'esprit, tokony efa noarantsika lavitra be zany zavatra. nous devons dépasser cela depuis longtemps. Amen. Amen. Nantsony tompo isika hitombo raha lasa anabavy. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à grandir Ary a andeha amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. et marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Apetrako farany amintsika ty teny Matthieu ty a, toko 7:20 a. Le teo ihany a. Hoy izy hoe lay voafafy teny amin'ny tany tsara. Dia manina hozy izy izay mandreny teny ka mahalala. Tena nakasika io teny io a. Za ihany koa anatin'ny fanamby manoloana n'izany teny zany raha lasa anabavy. Ce qui m'a vraiment touché, et moi-même, je suis dans ce défi, Seigneur, ce défi, frères et sœurs, lorsqu'il a dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Sy mahazo azy zany. Amen. Il la comprend. Tsarovy io a. Betsaka ny mandre a, fa vitsy ny mahalala. Rappelez-vous de cette parole, il y en a beaucoup qui entendent, mais il y en a peu qui comprennent. Nefa raha vao tsy ao amin'ny sehatry ny mahalala isika, micomprendre isika, mahazo isika, dia maninona? Dia tsisy an'izay mamovo isika. Mais si nous ne comprenons pas, si nous ne sommes pas dans ce stade, alors nous n'allons pas produire du fruit.
ka noho izany aokatsika tsisan'izay milaza hoe aza mivavaka dia ampy anazy an'izay mamoe. Alors qu'allons faire attention, on ne peut faire partie des gens qui disent moi je prie alors je porte fruit. Azomitsika ihany ny fiainatsika. Mais nous préservons, nous gardons notre vie. Fa raha tena malala marina isika isan'izay mahazo isika. Mais si nous comprenons vraiment, dia misy vokatra hita eo amin'ny fiainatsika. alors il y aura des fruits qu'on va voir dans nos vies. Mahita rahalahy ohatra hoe ny tompo te antso diaka raha ohatra te antso dekona mahita rahalahy tsy tena olona mitombo ao amin'ny tompo io tena anatin'ny faharetana amin'ny finoana. Alléluia. Par exemple, si oui. Raha ohatra ka miantso ny tompo hanangan'olona ny tompo. Si le Seigneur appelle une personne et relève une personne pour devenir un diacre, on verra un homme fidèle au sein de l'église. Amen. Amen. Raha lasiana bavy amin'ny tompo ane mitady olona. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur cherche des personnes. Fa ny tompo tsy hanangana kosa nefa. Mais le Seigneur ne va pas relever des personnes. Raha ohatra ka olona mijanona amin'ny sehatry ny fiainatsika teo aloha fontsika tsy ao anatin'ny famokarana. Qui ne porte pas de fruits et qui demeure dans sa vie. Ao anatin'ny nofo. Dans la chair. Ao anatin'ny fahotana. Dans l'iniquité. Fa ny tompo mahita ny fotsika tsiraray avy. Mais le Seigneur voit nos cœurs à chacun de nous ici. Tandao hitsangana. Allons nous lever. Alléluia. Merci mialy. Alléluia. Everiko hoe afaka hikikika amin'ny tompo angamintsika androany. Amen. Tsy ho vitantsika izany raha lasiana bavy fa mila ny tompo isika ao anatin'izany hanao asa ao anatin'ny fotsika. Ndao tsika angataka amin'ny tompo hoe tompo sakafo ny foko ao anatin'ny fatakarana an'izany teninao zany androany. Niza eto eny hatramin'ny zaza izay miteny aza dia ho anatrehako hatranja ny fanampy zany. Tomba amin'ny fankatoavana hatrany hatrany ny tenin'Andriamanitra. Vavaka Jesosy. Tahaka nambaranao tao amin'ny Mattio, Marka, Luka, ny amin'ny vozena fafy teo amin'ny tany tsara Andriamanitra. Aokaneo voafafy ao amin'ny tany tsara ny vozy afafinao eo anatrehan'ny fanampy izay hitondranao any tsirairay avy. Atria samy manana ny sehatry ny fiainanay izahay tondranao anay fa fotoana amin'izay androany hioaranay an'izany Andriamanitra. Ary manantena Jesosy fa maro no mahalala, maro no anatin'ny fatakarana ny teninao ankehitriny sy ny lanja ny teninao. Matoza ny teny zany na mafisinao tao amin'ireo filazantsara anankitelo ireo. Dia misy antony Andriamanitra. Ain-dehibe ahafahan'ny fiangonana hitombo zany. Satria raha ataonay dify ny masonay ny zavatra rehetra ka ny ivelany ihany ny ezahanay aseho Andriamanitra reraka izahay. Tsisy sapaitanana mihitsy ao amin'ny fiainanay fa tonga eto zay laha dia mody zay dia miatrika ny herinandronay dia ny fiainana iainana ihany ny ainanay. Ny tanora tsy mahafoy ny fahotany, ny tanora mandeha araka ny filan'izao tontolo izao. Jesosy eo asio fihavana, fanavana Andriamanitra. Azany mahatonga mivavaka ankehitriny mba tena halala an'izany teny zany, comprendre an'izany teny zany any ny olonao.
ka ho tonga mifakatoavana. Jesosy. Halleluja. Amen Jesosy. Yaradi naiza le ana nautsiki natuna atukyana yaina ameni lalana Reteni fica sana Turia Pasau ece sumino anawa mino anawa Se sumino anawa Amino ase não te angatau Angatau tu picasken suno mar na noa Nyantu nivelu maku Nyantu nira Nyantu nira Pasau ece sumino anawa Se sumino anawa Kereta yara ilasa utukwa asa tau ira fusasan wala sa we yara dia am fakatwa fananteno yara ti Naza le amna Na utiki na tonta Atukyana Yana Amini lalana Oteni fica sana Ketena jangada Jesus erwan Paso mi Jesus yo kasin fukodwa Se sumino Tena manasa no misa tena ivava kandroany no tsika tsy hijanona hitoetra ho malaina eo anaty an'Andriamanitra fa tena ivava tsika dia hikikika amin'ny toe Jesosy eo mila ny fanampianao a Jesosy mila ny fanampianao a tsy tia hitoanina tompo tsy tia hitoetra eto amin'ny toerana ity intsony a Jesosy iery zay Jesosy iery zay tao anatin'ny fahotanao Andriamanitra Ela Jesosy no tsisy fitombona tao anaty tao Jesosy matanora Jesosy tena miranao fararay Jesosy tsy nanana lalana tao anaty fitombontenao tsy nanana lalana tao anaty fitombontenao Andriamanitra lasa mafy ny fomba Andriamanitra mafy ny fomba Jesosy lasa voafafy teny amin'ny tsilo ny teninao lasa voakitsakitsaka teny amoron-dalana ny teninao Andriamanitra vavaka amin'ity androany ity Jesosy tsy mahavita tena tsy mahova ny sorany leoparda Andriamanitra tsy mahafa tena izahay fa kosa afaka mety mitsehatra afaka mety antsehatra ianao Jesosy
araka ny teninao Jesosy eo tamin'ny alalan'ny mpanomponao dia jaono izany Andriamanitra hozy ilanao hoe manompo Andriamanitra marina ianareo manompo Andriamanitra marina ianareo ka afaka mitantsehatra eo fiainanay afaka mamaky ny fovatonay afaka mamaky ny fovatonay idiro antsehatra ny fiainan tsiraray avy ilay fo mafy Andriamanitra ilay fo tsy mety miala eo amin'ilay toerana misy azy tompo idiranao antsehatra ny tsiraray avy androany idiranao antsehatra tompo ilay fiarovana mafy Andriamanitra ilay afinafina Andriamanitra ka idiranao tanteraka izany ka fanyolonao Andriamanitra miroso ao anatin'ny fitombona Jesosy lasaina bava ny fahavany tompo androany soatsoto kikika ho amin'ny fiangonana Jesosy vavaka ho amin'ny tanoranao Jesosy afon'izay misy azy ireo ankehitriny izy ireo Jesosy tena vavaka izay ho amin'ny tanora Jesosy vavaka izay tompo ka izy fahasamihafana ny tanora ny fiangonanao tanoranao sy ny tanora eny amin'izao toizao Andriamanitra afao izy ireo ampio izy ireo hiala ao anatin'ny fahotana ampio izy ireo hiala ao amin'ny toerana izay misy azy ampio izy ireo hiala ao anatin'izay fikirana izy ireo Andriamanitra ampio izy ireo hiala ao anatin'ny famorindran izay mifitra Andriamanitra ampio izy ireo hiala ka tompo hisokatra ny masom-panany izy ireo fa tsisy afa-tsy ianao reriany ny azo anterana ny vola tsy azo anterana ny nina tsy azo anterana ny asanay tsy azo anterana ny nina antoka nananay akoatranao ny nina antoka nananay akoatranao tompo soay ao anatin'ny fonay izany soay ao anatin'ny fonay izany ka ny antoka voalohany indrindra ka ny antoka voalohany indrindra Andriamanitra dia ny fananana anao satria ianao Jesosy ianao no fatsakan-drano sy mifitra ianao ilay manana loharano tokoa mandrakizay ilay manana loharano tsy mety ritra Jesosy vangeo ny fiangonana androany vangeo ny fiangonana androany vangeo ny fiangonana androany vangeo ny fiangonana androany amanga ny fony tsararay avy enenao tsy mavita tena miala amin'ny toerana misy azy ireo izy ireo Andriamanitra fa kosa Andriamanitra ianao amangy azy ireo amin'ity androany ity Andriamanitra Alleluia ny fanahinao anye mameno ny fonay ka ny fiainanay dia iova itondra erivao itondra aitavao
tsy teny mandalo fotsiny anezany teny zany fa tena fantsiraray avy miala eto amin'ity toerana ity Andriamanitra dia afaka anao dingana amin'izay izy ireo hiala eo amin'ny toerana izay namalaina azy ireo etsehana ninina tsy fatakarana ao amin'ny ara-panahy Andriamanitra tario ny tsiraray avy ho amin'ny fahalalana ny teninao fakatoavana ny teninao. Alleluia, 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 alleluia. Zany mihitsy Jesosy. Vavaka izay ary tsy mitsatra mivavaka mba hita fananganana fiainana eto amin'ity toerana ity. Ireo jamba ireo izay tsy mahita lavitra mba ho tarianao an'izy ireo anatin'ny fakatoavana. Ireo ao anatin'izay fahelana amin'ny fatakarana izay voalaza ny bokin'ny Hebreo fa lalitalovana ny sofa mba ho tonga amin'ny fakatoavana anao any an-tsiraray. Jesosy fa tena hita fiovam-piainana marina ary hitana hivokatra izany eo amin'ny fiainan'ireo rahalasy anabavy, eo amin'ny fiainan'ny mpivady, eo amin'ny fiainan'izay manano-tena, eo amin'ny fiainan'ny tanora Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ireo rahalahy kristianina mba hahita voany izay Andriamanitra. Halleluja. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny teninao Andriamanitra, saotra Jesosy. Halleluja. Tsika hiomana amin'ny fandraisana ao anatin'izany. Andinika ny fotsika hatrany isika mino ary manantena fa eo anatrehanina fiaingana avokoa isika tsiraray avy ankehitriny. Misy fahavonona-panahy ao anaty. Hoe Tompo verina tanteraka ao. Dia alohantsika samy handray ny fanasana androany afaka mandrositsika maka ny fandraisana ankehitriny. Alleluia. Zatra nataony Tompo tamin'ny fiainantsika tokoa. Rehefa mandreny fahazavan'izany teny zany isika sy ny tenin'Andriamanitra, isika koa izay isan'izay olona nantsoina hivoaka amin'izao tontolo izao ka hanaradian'i Kristy isika, hanaradian'i Kristy amin'ny fandraisantsika an'izao fanasan'ny Tompo izao. Dia andao tena handinika ny fiainantsika isika satria hitako hoe sady tsapako fa tena occasion fahafahana ngeza be ny mbola ahafahantsika mandray ny fanasan'ny Tompo androany. Ka andehanantsika
miendrika ny fiantsonantsika zay nambara ny boky mipetera teo andehanantsika miendrika ny fiantsonantsika samy andinika ny fotsika isika hoe Jesosy eo amin'ny alalan'ny finanako ny mofo sy ny stoko ny kapoka androany dia andeha miendrika an'izany fiantsona zany tokoa manomboka androany. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Pour moi. Attaché à la croix pour moi. Saint-Saint, il a pris mon péché. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix. Fofantsika teo amin'ny azo fijaliana ho ahy ianao. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché À la croix pour moi. Maintenant le fahotako, il a pris mon péché. Il a pris Lorsqu'il a failli, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. À la croix pour moi. Ora misaorana ny nanantsika mofo ankehitriny. Saotra Jesosy fa nantsonao tokoa izahay hiaina fiainam-baovao aminao Jesosy. Ary andeha mendrika an'izany izay tompo. Amin'ny finanana izao mofo izao dia andeha mendrika an'izany izahay. Fiainanay dia manaka ny fahatorotoroanao, fijalianao. Saotra Jesosy. Tohinana amin'ny mofo isika ankehitriny. Alleluia. Saotra ihany koa tompony amin'ny rano izay latsaka. Satria raha tsy nitetehany rano ary mbola mahery vaika mandraka ankehitriny nanadio ny otany olona hatramin'izay ka hatramin'izay ary mbola hanadio ny otany olona amin'ny hoavy ihany koa. Ny rano izay nilatsaka teo amin'ny azo fijaliana nahafahanay izay jentilisa ho tafahavana eo anatrehan'Andriamanitra. Merci Seigneur Jésus. Saotra betsaka anao izay ao anatin'ny fonay. Alléluia. Isa misaotra ny kapoka izy. Il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché À la croix, il a pris mon péché, il m'a délivré.